magnambara aminao misy le direktera, izy koa fa tsy ianao ny asanao, mametraha fialagna moramora. Magnano mbalatsara antsika vahoaka malagasy jiaby, ary surtout ho an'ny vahoaka zay monigny any amin'ny faritry Sava, zay mpianatra mandrandro fianarana aty amin'ny Université de Mahajanga, zay avy any amin'ny faritry Sava, dia magnambara amintsika magnoloagna io zavatra zay natao tatoato zay ny fifidianana, nisy fikondroam-pirenena zay natao tany Antananarivo, concertation des jeunes Madagascar. Eto zay dia magnambara amintsika jiaby fa lavinay tanteraka igny décision igny izay milaza fa hoe état unitaire ny faritry Sava. Efa ela atsika niady, nitologno, ny grève iady fa hoe atao état fédéral isaka faritry, mba ho faritry mizaka-tegna. Kaiky taty afara nifidy olo anareo fa hoe nisafidy état unitaire ny jeunes avy agny amin'ny faritry Sava, tsy atoko. Eto zahay dia magnambara amintsika jiaby, mbola état fédéral ihany ny safidiny tanora avy agny amin'ny faritry Sava zay mandranto fianaragna magneran'ny Madagascar. Ary magnambara koa zahay aminao monsieur le directeur régional et jeunesse et sport, anao nilaza fa hoe mpiasam-panjakana, avy tamin'ny tologno izay nataonay mpianatra na tonga na tamin'ny plasy. Taty afara anao fa magnambara fa hoe décision na manokagna, ny décision niraisinao tamin'ny concertation des jeunes. Zahay tompoko tsy magneky igny décision igny. Ary eto zahay magnambara aminao monsieur le directeur, izy koa fa tsy ianao ny asanao, mametraha fialagna moramora, fa tsy hoe ny décision niraisin'ny mpianatra, niraisin'ny tanora avy agny amin'ny faritry Sava ivagna décision hafa. Ary eto koa zahay mitondra teny fangatahana aminao mon colonel président de la refondation, état fédéral tompoko ny angatahanay. Ary tsy janogno zahay raha tsy valy ny fangatahananay, mba resy tompoko ny fangatahananay. Misaotra tompolahy mankasitraka tompoko. État fédéral!